Randriamasy Natanaela miarabanao. Roa amin'ny dimampolo taona lasa no nisy ny hetsika teo amin'ny kianjan'ny 13 May teo Antananarivo. Hetsika izay nanova tanteraka ny tantaran'ny Madagasikara. Misy ireo milaza fa nanapotika any Madagasikara zany hetsika zany, ary misy kosa ny milaza fa nitondra fahatsarana sy fandrosoana ho an'ny Madagasikara zany. Isika tsy mahafantatra fa ny zavatra fantatsika dia izao. Nanana fahafahana ireo olona tsy faly naneho ny heviny teo amin'ny kianjan'ny 13 May tamin'izany andro zany. Fa ankehitriny kosa mbola misy ve io fahafahana io? Sa kosa efa miaina aina, sa efa miala aina sisa ny malagasy ka tsy afaka mihetsika intsony sy tsy afaka maneho ny heviny intsony. Fanontaniana mipetraka. Ny aina sy nanatrika an'izany tantara ny 13 May 1709 zany kosa, ny vahintsika dia i Dama, ny andro voalohany, ny andro faharoa dia Rakotondranivo Yves Dulmont, ary ny andro fahatelo kosany dia ny Général Ramakavelo.